Salama dole. Mahita an'ity publication ny pasteur Tahina ty zany amin'ny ino moa zany ny fanaratsiny ny famadihana. Izy moa zany ny mpitondra tenin'ny missionnaire izy, mpitondra tenin'ny mpanao baiboly izy de zay no asany, professionnel hitohy filazantsara izy, professionnel ino moa zany hitondra zay tiany kristianisme rehetra no atao zany, de mety tsy faute le satria zay ny asany. Fa tsy androana zany tsy hiditra mikasika ny baiboly, Jesosy rehetrarehetra, fa mikasika le fomba gasy zany diabolisen'ny zareo, diabolisen'ny kristianisme. Io moa zany efa fantatsika ary tsisy afaka andà fa ny kristianisme am'izay toerana rehetra nitoriana le kristianisme de fanapotehana ny kolotsainy sy ny finoana ananany ny toerana anankiray. Zany zavatra zany mbola atsika edina hevitra Jesosy baiboly fa ny asan'ny missionnaire sy ny asan'ny kristianisme de anapotika sy anambany ny finoany le olona amin'ny toerana anankiray andalovany, mba ahafahany mametraka ny Jesosy, ahafahany mametraka ny baiboly ho valeur, tsisy afa-tsy zay ny valeur. Ka ny famadihana zay de patrimoine culturel ny gasy. Na manompo sampy io na tsy manompo sampy aloha zany fa en tout cas ny famadihana ahafantarana gasy eran-tany zany amin'ny lafiny culture de manaiky ny fisiany zay patrimoine culturel ny gasy de ny famadihana. Tsitsina daholo fa andro alahady fialan-tsasatra apéro de zavatra mazava ho azy zany fa zay finoanao zany zay fombanao rehetrarehetra zany de fanompona sampy. Ohatra zao rahatsika fotsiny ny fisokony any aminay, akoatrany hoe ny tromba, ny doany sy fitampo rehetrarehetra reo zany aminareo gasy de fanompona sampy dolodolo reo. Ny fivavahan'ny gasy de lazana fivavahan'ny razana, ratsy, tsisy lavanazy, tsisy afa-tsy Jesosy any Nazareta, Jiosy avy any Nazareta, zay ihany no Andriamanitra, zay ihany no mety tokony inoana. Fa ny akoatran'izay de fanompo-tsampy dolodolo. Ka ina moa zany tsy zay no tanjoko androany fa iresaka mikasika le famadihana. Aminareo kristiana zany de ratsy dolodolo zay fomba gasy rehetrarehetra, fanompona sampy dolodolo. Nefa nareo katolika afaka manangana ina moa zany saribakoly Marie ngeda be de eo nareo mandoalika saribakoly be vongany, sary vongany reny no mivavahanareo. De mbola mezaka manazava iny ka tsy le sary vongana ane zao nefa ny gasy la metraka tsangam-bato ny gasy, metraka inao zany fisokony de lazana manompo sampy. Fa raha ohatra ny kristiana mametraka sary vongany ny Marie, sary vongany ina ny vavahana amin'ny Marie, fa izy Marie fa normal be zany satria le saina efa donto, le saina efa tsisy lavanazy zay tiany lanaovana azy. De ambroty ny maso Mario de alefany rano voasina, alefany toetoatsy n'importe quoi. Fa manambany le finoana gasy, manambany le kolotsaina gasy amin'ny famadihana. Satria zao ny antony, Jesosy ngeka Jiosy, Jésus de Nazareth, Jesosy avy any Nazareta de Jiosy, ary ny Jiosy koa dia manao famadihana. Raha mijeritsika amin'ny resaka ino zany antsoinao ossuaire, ndrasy fatapetsika eto hoe c'est quoi intelligence l'ossuaire, intelligence artificielle.
Un ossuaire est un lieu qui soit construit pardon, quand c'est en tout cas lava be fa azalako aminareo dikan'le ossuaire amin'ny inona moa zany amin'ny jiosy jesosy nefa jiosy ohatra zao le izy vita amin'ny calcaire io ossuaire io vita amin'ny calcaire de inona ny asany ny jiosy zany raha vao maty ny olona de tsy alevina direct amin'ny fahasandrasana fa alevina any amin'ny ino moa zany ny tombo fasana any périphérique ny tanàna de afaka heritaona de miverina maka le taolana ny antony io zany hoe resaka hygiène hoe avela itsika le ina moa zany le nosy rehetrarehetra de le taolambalo sisy de ny taolambalo iny nampidirina anatin'ity ossuaire ty vita amin'ny calcaire ty ossuaire ty ampidirina an'io de avy eo amizay ny ossuaire iny amizay taolambalo iny apetraka anatin'ny fahasandrasana ina zao mahasahafa an'izay famadiana gasy jiosy fomba jiosy io jesosy jiosy fa rehefa gasy manao anazy de tainalika fa rehefa jiosy manao anazy de normal be averiko tsara rehefa misy maty ny jiosy de alevina any amin'ny manodididina ny périphérique ny village de afaka heritaona de alaina le taolambalo de atao anaty ossuaire de ny ossuaire iny no déposena anatin'ny fahasandrasana to tsisy hafa am'izany zany ataony gasy fa zany hoe ny cérémonie sy ny rita mety tsy mitovy de lazana ny gasy hoe mosikosina faty makatsy makaro nefa le objectif le famadiana nge ka famonosana ny taolambalo de fahatsiarovana koa amin'ny tena important amin'ny zany amin'ny famadiana gasy de tonga eo daholo ny zanaka apelezana rehetrrehetra ny havana rehetrrehetra any amin'ny rehetraletrany de fotoana anankiray lehibe ahafahana miona sy mifankafantatra sasany tena lafo be na ohatrina ny rakitra alohan'ny tenisy isan-kalahady nandritry ny firy-taona ny tenisy amin'ny vavaka kristianina ohatrina ny rakitra merosakareo ny tsodrano ny voka-dehibe ny zanaka pelezana ny fotoana ny taranaka ny dorcasy gala evangelika ohatrina volalaninareo de le famadiana indray mandeha isaky ny fito taona ino no lazaina fa hoe mandany vola satria tena ratsy le famadiana gasy fotsiny jiosy zany mitovy tsisy hafa fa le rita hoe le gasy mety milanjalanja ny faty iny de mandindy de hoe reo sauvage reo zao de akoatran'io gasy rehefa ianareo ny ina moa zany ny resaka hoe tombeau de Talpiot donc misy reportage nataon'ny James Cameron izy le réalisateur canadien kasika le tombeau de Talpiot fa ny tena fandeha le tantara de zao tany ina moa zany Israel nanao ina moa zany anamboatra appartement le olona zany de mitrongo ny bulldozer de nahita ina moa zany inscription aiza moa izy teo ohatra zao de tonga de nieritreritra zareo fa hoe fasana taloha le izy nahita ohatra zao tombeau de Paul Talpiot fasana jiosy de ny zay teo ihany de walawala be ajanony aloha le travaux de aloha archéologue zany hijery an'izy hoe ina fandeha an'izy fanjary nagaga tatin'le izy de misy ossuaire maromaro tao ossuaire de ohatran'ny ossuaire reo de ny zavatra misoratra am'le ossuaire ohatra leka verindray zany de amin'ny teny araméen amin'ny fiteny Jesosy zany araméen de misy koa amin'ny teny hébreu
misy osiera misy vatapaty ino moa zany enina izy de ohatra zandrina gaga de misoratra amin'ny teny ino moa zany tena araméen izy hoe Jacob bar Yosef aki Oshua de misy koa Oshua maninona moa izy ty zany tsy laiko tsiny ty misy soratra hoe Yeshua bara Yosef zany hoe Jesosy zanaky Josefa amin'ny vatapatany karay anakenina izy de aveo misy soratra Marie io le osiera za mantsy nareo ino moa zany resaka fahavara de walahala fotsiny ny baiboly tsy spofo tsy minina fa za resaka scientifique découverte amin'ny ino moa zany archéologie reto nanao foy tao archéologie misy proof mivaingana ary efa natao ny datation de datation tany amin'ny fitopolo amin'ny era atsika elako amle hoe après Jésus-Christ satria après Jésus-Christ zany tena fotsiny ny olona naraka ny era chrétienne nefany daty ny fanarahana izy dindrana zany sasany satria misy après Jésus-Christ avant Jésus-Christ de satria nisy Jesosy de zao hita manam-pahaizana izy de rehefa datena izy de tany amin'ny epoka tokony nafatesany Jesosy de misy soratra amle ossuaire de misy soratra anatin'le ossuaire dia misy Jacques zanaky Joseph sy Marie rahalahin'i Jesosy Jacques zanaky Joseph sy Marie rahalahin'i Jesosy de aveo i Jesosy zanaky Josefa de aveo misy Judas zanaky Maria Magdalena sy Jesosy anarana ino zany ossuaire anakenina le izy reo anakenina de comme par hasard ao anatiny eo Jesosy ao anatiny eo Marie sy Josefa ao anatiny eo izy mo Marie Magdalena de ao anatiny eo izy mo Judas zanaky Marie Magdalena sy Jesosy zay fiarahan Jesosy sy Marie Magdalena zay zavatra efa voaresaka foana zay le izy zany nareo miteny hoe inkoto tsy mino fosiny Jesosy le Jesosy historique be de be ny scientifique sy manam-pahaizana manaiky ny fisian'le Jesosy historique na de on connaît que dalle sur lui fa personnage misy io fa le izy Andriamanitra zay no laviko zay no tsy mitsanana proof Andriamanitra ahoana izy fa historique de rehefa za moa zany miaino ino moa zany ny scientifique agny inscription en hébreu en araméen de za tsy ino moa zany tsy afaka ny raha ohatra ny manam-pahaizana milaza hoe be de be ny anarana mitovy tao zany Marie sy Josefa Jesosy Judas rehetra zany anarana courant zany tam'izany fotoana zany ary misy ny probabilité hoe amina fasana anakiray de misy an'ireo fa tsy voatery fianakavian'i Jesosy reo tsy voatery fianakavian'i Jesosy reo kanefany sarotsarotra ihany ny tsinoana hoe tena problème amin'io manko zao tsy tiany kristianina le hoe hita ny taolambalon'i Jesosy satria ny kristianina de Jesosy niakatra velany an-dafy ary tsy tiany kristianina koa izy resaka hoe Marie Magdalena sy Jesosy niaraka de miady partolement zareo de maresy zareo satria tsy tena voaporofo tsara le izy scientifiquement de ino tsy raha ohatra ny manam-pahaizana manana doute am'le hoe fianakavian'i Jesosy ny zavatra eo de manam-pahaizana ihany ny scientifique amiko fa en tout cas ny mpivavaka de tena krapaka be mihitsy hoe sao de hoe hita nefa ny zavatra voaporofo de zao io toeran'io tombeau de Talpiot io akaiky ny Golgota
akaiky tsy faralavitra amin'ny Golgota le hoe nanomboana nasofijaliana ny izy moa Jesosy de araky ny Baiboly de hoe tonga i Joseph d'Arimathie de laza hoe za manana fasana vaovao tsakaiky de hoe nangataky Joseph Arimathie taminy Romano hoe ome ana le fatiny Jesosy teorina le fanomboana anazy tamina nasofijaliana Jesosy maty iny de comparazara zany ty fasana ty tsy faralavitra amin'ny Golgota nanomboana Jesosy ka iny tsy zay nidirako fa le resaka hoe famadihana ma inona ny gasy no kialina sy ino moa zany sy diaboliser lany le manao famadihana nefa ny Jiosy koa manao famadihana ary Jesosy anatin'le nanao famadihana raha ny tokony izy fa rehefa gasy moa zany de ahinao zany tsoniavina ambanina rehefa gasy sura daholo ndray zany aloha